Amin'izao atsaramanitra izao dia misy ny afatra sy ny firarintsoa avy amin'ny filoha marika ravalomanana. Ity ilay afatra: taona 1970, taona 2020. Amin'izao fankalazana ny fa-80 taona ny fahaleovan-tena izao dia faly aho miarahaba ny vahoaka malagasy rehetra tratry ny antsaramanitra, ombantsika mandrakarivane Andriamanitra. Izay ny afatra sy ny firarintsoa avy amin'ny filoha marika ravalomanana, fandao irosotsika amin'izay ny antsiprian'ny fandaharana. Ahoana marina, inona marina no lahara-pahamehana? Amin'izao ankatoky ny fankalazana ny fa-80 taona izay niverena ny fahaleovan-tena izao dia tokony ao anatin'ny fifaliana sy ny firavona tokoa no tokony ankalazany ny vahoaka malagasy izany. Noho ny amehana ara-pahasalamana nefa dia tsy afaka ankalaza izany ny ankamaroan'ny vahoaka malagasy fa ireo mpitondra ihany no ankalaza azy ao. Ho hitantsika eo moa raha anaraka ny lalàna izay napetraka reo ianareo fa hoe tsy mahazo mivorivory mihoatra ny olona 50. Ny miaramila anao ny matso aloha dia efa mihoatra lavitra anio, fa ianareo eny amin'ny tribune ihany koa dia ho hitan'ny vahoaka eo ny ohatra ho asehonareo, na io lalàna io dia natao ho an'ny vahoaka fa tsy ho an'ny mpitondra. Raha tsy haivina vetivety ny zavatra nitranga teto amin'ny firenena tao anatiny izay enim-bolana izay, teo aloha ny tondra-drano izay nanimba ny fototra-fitrasa sy ny fambolena maro teto amin'ny firenena. Tsy hita izay vahaolana tamin'ireny. Tonga indray ny volana Marsa, niditra teto amintsika ny valanaretina coronavirus, vokatry ny fitavosavozany ny fanjakana teo amin'ny fanidinany sisy tanitsika. Vokatr' izany ny tompo ny fahavoazan'ireo vahoaka malagasy maro anisa, mikatso tanteraka ny ara-toekarena izay miteraka olana ara-sosialy goavana izay tsy hatambaolana hatramin'izao. Ho an'ny vahoaka malagasy dia ny lafin'ny ara-sosialy, ny toekarena ary ny fifehezana ny valanaretina coronavirus no tena mahamaika azy ireo. Tsy izany anefa no mahamaika ny fitondrana fa zavatra hafa tanteraka. Ary ny tena mahavariana azy dia ny famorona ny mpitondra zavatra hafa isaky ny vakiandro zao mba tsy eritreretan'ny vahoaka ireo fahoriana ireo. Izany no atao hoe diversion raha eo amin'ny lafiny serasera. Inona moa fa toy ireny propaganda ireny no misy amin'izao fotoana izao. Efa maro be mihitsy ny fampanantenana nataon'ny filoha raha tsy resaka fotsiny afa-tsy ny nandritra ity fahamehana ara-pahasalamana ity. Isaky ny tapa-bolana izao dia misy foana ny fampanantenana vaovao lazaina fa tsy maintsy vitaina amin'ity taona ity daholo. Izany no fampandriana adrisa ataon'ny filoha. Vao andro vitsy lasa izay dia hoy izy hoe ametraka ihany koa tsika tsy ho elo ny markana fiara malagasy izay ho apetraka eto amin'ny firenena ary ampahafantarana amin'ny vahoaka malagasy amin'ity herinandro ity ny marka hoe tomobila amboarina arafitra eto Madagasikara dia ny gasy kara izy. Naseho tokoa moa izany ireo fiara sy moto ireo. Aza dia heverina fahobady daholo ireny vahoaka ka dia fitahana lava eto foana. Ny sinoa mantsy malaza amin'ny fametrahana marika fotsiny fa mety efa 4x4 sy fiara tsy mataho-dalana marika hafa ireo. Ilay digitalisation ny fokotanana ampanantenaina fa hovitaina ao anatin'ny 10 andro aza moa. Aiza ho aiza izao? Tsy mbola ampy ihany ve ireny diversion efa be dia be ireny? Mba jereo ihany tena laharam-pahamehana sy izay ny mahasoa ny vahoaka. Raha ny olona voatily mitondra ny otrikaretina coronavirus izao dia hita fa tena mitombo be tokoa isan'andro. Hoy mantsy ny tatitra nataon'ny mpitondra tenin'ny CCO. Ny anomboantsika azy dia nisy ny lavo indray vokatry ity valanaretina Covid-19 ity zany vehivavy 70 taona no tsaboina tany amin'ny CHU Morafeny Tomasina 70 zany nisan'ireo olona izay lavo ny valanaretina Covid-19 ity teto Madagasikara.
toizatsika zany amin'ny fanomezana ny isan'ireo olona izay vaovao indray hitaka fa mitondra ny tsimok'aretina coronavirus misy 3 izy ireo 7 no sitrana somatsara tamin'ity andro anio ity ary ny forme grave dia ny ena anankitelo 8 ny forme grave tateritsika amin'ity andro alakamisy fa 4 alarobia fa 4 ny volana jona 20 ity ny Institut Pasteur de Madagascar dia nanao fitiliana 13 ka 70 no olona vaovao zany hitan'izy ireo nitondra ny tsimok'aretina tao anatin'izay 13 fitiliana nataony izay ny laboratoire HR ndray kosa dia nanao fitiliana misy 90 ka nahita tranga vaovao 20 izy ireo tamin'ireo fitiliana 90 ireo ary ny laboratoire LA2M dia nanao fitiliana 10 ka nahita tranga vaovao anankiray izy ny fitambara amin'ny fitiliana zany nahitana ireo tranga vaovao anio 13 ireo dia 7 sy 700 izany ve no atao hoe voafehy ny maty moa de miampy foana ny tena mahagaga ihany koa aza de ireo olona maromaro maty voalaza fa sembotra teto Antananarivo ireo ahoana marina ny am'ireny misy marina ve ilay contact transine lazaina fa atao amin'izao misy ihany koa aza ilay tany asambava efa nalevina voalazaina fa voan'ny coronavirus io raha matoa zany dia 7 taona izay tafiditra hôpitaly tamin'ny 12 volana jona teo narary foa sy aretiny lalandra zany no aretina nazo azy maty izy ny 17 ny volana jona ary talohany nafatesana nefa de nahitana soritra aretina covid izy ahihina zany tamin'izay fotoana zay dia natao ny prélèvement dia efa tonga aty Sambava ny razana zay vo nivoaka zany ny vokatry ny PCR zay natao zany hoe tamin'ny le 20 zany de fa vo marina fa misy coronavirus zany marary coronavirus le olona zany positif izy tamin'ny test zay natao izy zany efa tonga aty zany zany hoe farazana zany satria efa maty zany izy no tonga taty omaly asabotsy de omaly asabotsy ihany koa ny zero to hôpital Befelantanana zay nanao ny prélèvement no nanambara tamitsika zany fa hoe taty amin'ny service de santé aty amitsika zany ny médecin inspecteur fa voan'ny coronavirus io olona io zany zay efa maty tamin'ny le 17 ary fa tonga aty Sambava de ahoana marina izany ireo olona ny fampikasokasoka tamin'izany ho tonga indray aty ny farany herinandro izay andraisan'ny fitondrana fanapahan-kevitra raha toka iverina anao fiboana indray mba ifehezana ny aretina na ihany koa hotohizana ny déconfinement isy ve ny fepetra ho raisin'ny fanjakana sa mbola hotohizana ny rahamatahora efa hita sy tsapy izao fa tsy mahomby ireny fepetra fanaovana rahamatahora ireny raha toka mbola tsy misy ny fijerena ny sosialim-bahoaka tsy miaramila no ilaina fa mpitsabo ireny no tena tokony ho karakaraina move mba misy piaino izy ireo ankoatra ireo fitarainana nataon'ireo paramedy teo aloha dia hoy ny sasany amin'izy ireo hoe izahay eto atoka angamba fa ny CAC andotam-penaka na marary foandrindra nefa izahay ohatra ny tsisy fijery amin'izao dia manatena ny any amin'ny fitondrana hoe mba hijery ny madinika satria zahay tena anisany miasa mafy tena miasa mafy za zao tena fa 20 taona efa 2 taona sisa de retraite nefa de nasa lamba ny asa taoko ato miosina ny marary manasa ny lamba ny marary ka de mba mangataka monsieur le président mba jereo nge ndotam-penaka fa tena mijaly be zay mpiasa majinika ato fa tsy atao asina tombosiala zany de hoampitovina daholo rehefa mba 3 millions de 3 millions daholo rehefa 2 millions de 2 millions daholo de zay no angatanay aminao andriamanty firova de mba atao farazy aingana eo anatrehan'izao firongatry ny olona voan'ny coronavirus eto andrenivohitra izao de mahatsapa ny vahoaka fa tsy misy mijery ary tsy misy piaro amin'ny fianaka ity aretina ity raha mihevitra mantsy ny mpitondra fa efa ao anatin'ny tetibolana sy pantsina izay vaonolanin ny solombavambahoaka teo no misy ny tetikasa ho an'izany de mahavariana ihany raha toka boky efatra be izao izay mitotaly
3:30 pejy no nasainodiniany solombavambahoaka ao anatiny 3 andro. Raha ny LFR sy ireo anexa ireo zany dia vakina fotsiny fa tsy ho vitany ao anatiny 3 andro izay hita fa tokony ilana fanadiadiana lalina izay voaraikitra ao. Mahalasa saina ihany mantsy ny fanerena atao sy ny kajikajy politika eo amin'ny tsy maintsy andaniana io tetibola io kanefa dia zava-dehibe ho an'ny vahoaka no dinina ao. Ireo solombavambahoaka mpanaradia amin'ny fitondrana ve nahavita nandinika tsara io LFR io mba ho tombotsoan'ny vahoaka izay soloan'izy ireo tena. Marina mihitsy ny fanapahan-kevitry ny solombavambahoaka tim nilaza hoe raha ohatra ka jerentsika ny zavatra nomenareo anay a nandrasanay ny sabotsy tsy tonga, nandrasanay ny lahady tsy nanao fête de père nytao amin'ny commission finance tsy tonga, fa tsy nataonay natezitra zany ka tsy nanoizantsika ny asa faranantsika taty amin'ny CCI ny asa mbomera amin'ny anaranay vondrona parlementaire tiako Madagasikara dia nanefa ny didinay zay masolombavam-bahoaka anay ary zay fantatrareo fa mpanohatra atao amin'ity androm-panjakana tya noho izany tsy zahay ny anasoaso anareo. Raha jerena mitary marika rehetra ao anatin'ity fanitsina tetibolam-panjakana ity ny anotokana miabo ao anatin'io dia ny déficit budgétaire fa sisak'izay nitrosa zany no tiako tenena dia ny iba avokoa satria nitrosantsika matratra 9.3 ny PIB fa ny ambin'izay ny taux de pression fiscale zay reto mba nitolona tamin'ny 9 sy 10 fa ny taux de pression fiscale tamin'izany mbola ambony no io amin'izao io. Ny taux de croissance raha netrerentsika 5.5 a nidina ohatra 5.4 ny tahiry mbola resam-pirenena moa zany dia niteny hoe ohatra 5.4 io nametraka ny ayanay taminareo teknisiany zay hoe sao dia lasa iba io rehefa avy eo fa tsy voatazotsika eo nanana ny navalinareo mikasika an'izay nareo. Noho izany zahay dia anao ny asanay masolombavam-bahoaka anay io le tetibolana sy mpanitsiny ifampijerytsika ao anatin'ny 9 volana ho avy ho tarafinay ny fahaiza manao nareo miainga avy amin'io ho tarafina hoe tafavoaka nareo ve io amin'ny volana janoary tsika mifampitsara amin'izay eny anelanelany a hitondra ny teninay zay mikasika an'izay ka manantena fahaizanareo teknisianina ho tombontso ny vahoaka malagasy amin'ny fanatanterahana ny voasoratra ao anatiny io LFR io. Sahy mijoro sy mandray andraikitra ny mpanohitra mba hiarovana ny tombontsoa ny vahoaka fa dia iaraha mahita eo ny tohiny. Lan'ny solombavambahoaka tsy nasiam-pantsiana moa ny LFR dia inona zany no mety ho vokatra ireo fiaonana teo amin'ny sehatra tsy miankina. Tsy fantanimpotoana fotsiny ve ireny satria tsy maintsy nolaniana ilay tetibola na dia tsy nisy tafiditra ao aza izay notakian'izy ireo fa ahoana marina e.